fananome tatsoroka arabola mitetina $7 anapina amin'ny fikirakirana fividianana ny masovo amerikana miasa simonina eto Madagasikara androany tena fohy be toerany hiasany tetsy alarbi androany. Etats-Unis araka izany no firenena faefatra nandrotsaka vola ao anatin'ny tahirim-bola iraisana na ny antsoina hoe basket fund izay nitantany ny sampandrarah ny firenena mikambana amin'ny sarany fampandrosoana na ny PNUD. Tena toerana nanao ny faradidina momba izay. Jessica Miray sy Manora Andrimalala. Mizara roa ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Amerikanina. $4 natokana hanoanana ny firaisamonim-pirenena anabeazana ny olom-pirenena. Ny $10 kosa narotsaka ao anatin'ny tahirim-bola iraisana na ny basket fund tantana ny PNUD. Ny basket fund izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 17 Jona lasa teo. Izany hoe 10 herinandro nosokafany. Ampahany amin'ny filana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ianty no iantohan'ny basket fund fa tsy famatsiana iray manontolo. Tsy ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa no tohanan'ny basket fund fa hatramin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny kominaly. Izany hoe ny volana Desambra 2024 vao hifarana ity tetikasa ity. Araka ny fahitantsika tamin'ny fahenina ny volana Jolay dia efa tonga teto ny Union Européenne, ny firenena Fransay sy ny Allemagne efa nandrosaka vola ihany koa miaraka amin'ny PNUD moa zany no mandrindra ny rehetrarehetra ireo dia tonga koa ny manaraka. Fa akoatran'izay dia efa hitantsika koa fa marina sy tao anaty basket fund dia izy fa ny gouvernement japonais koa dia nanampy ny CNI amin'ny fahazoana an'ireo fitaovana toy ny fiarakodia sy ny moto zay tena ilaina tokoa ho an'ireo rasa mangaika sy ho an'ny CNI foibe. Nanome tokony CNI fa tsy misy atahorana intsony ny teti-bola iatrehana ny fifidianana. Tantsoroka fotsiny ihany ny basket fund fa ny fanjakana foibe no ameno ny teti-bola. Ny basket fund kosa no iantoka manontolo ny fanotana ny bila etatokana. Mba apalakilaky miasa zay atao dia mba napetrakay manontolo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny basket fund ny asa fanotana ny atao hoe imprimé sensible. Zany hoe zany appel d'offre international no manao an'ilay izy mety afaka manao ihany koa moa zany ny eto amintsika raha mafeno ny fepetra fa dia hitantsika eo zany ny vokatrin'izay fa mbola eo ampanaovana an'ilay izy zany amin'izao fotoana zao. Hoentsika tsy hoela zany hoe iza no aiza dia toerana manaovana an'ilay izy. Farany mety miazo eritreretina ve misy ny hoe fananganana bureau de vote vaovao manoloana ny isa. Etats-Unis zany zao ny firenena faefatra nandrotsaka vola tao anatin'ny basket fund.